Mankasitraka anao tompoko lasy sy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS amin'izao ora sy fotoana izao tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika asainay ampanajana ianao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany mponina avy any amin'ny faritry ny melaka no hovahintsika amin'ity fotoana ity zany hoe mponina avy any amin'iny distrika n'Antsalova iny raha ny marimarina kokoa iresantsika ihany koa ny zavamisy any antoerana sy ny fiainam-pirenena ny fiainana ara-politika any amin'iny faritra iny no antony izay fanasana an'izy rola izay Andriamatoa miarimita no vahintsika voalohany eo ihany koa Andriamatoa Jean-Luc Andriamahery no vahintsika faharoa ny teny dia miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny plateau any dinika ny MBS miarahaba ny Germaine Mendenahary mpanao gazety ary miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana dinika eto amin'ny MBS. Voalohany teny dia misaotra ny Zagnahary tonga ty Antananarivo ny tenanay de miarahaba antsika Antsalova district ny Antsalova sy région Melaky jiaby miarahaba anao Andriamatoa Germain sy anareo mpikirakira ao amin'ny lafiny teknika ao zany. Asaina mpanajany ianao mpijery anaraka hatramin'ny farany ady hevitra eto araka ny efa noresako teo dia io mpanatanteraka amin'ny zavamisy any amin'iny faritra iny ny ady hevitritsika eto horesantsika voalohany raha ho anay eto Andrenivohitra moa zany de efa lasa iram-pirenena ny hoe miakatra ny vidin'entana miakatra ny PPN isan'andro zay rehetra le ahenonana zany avokoa raha eto Andrenivohitra eto fa ho any amin'ny faritra melaka manahoana zay zavatra zay ny fiampiainan'ny mponina satria raha tamin'ny voalohany volana marsa dia nafantatra izay fa misy ny fidinana ifotony zay nataony ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny varitra sy ny fanjifana tany amin'iny distrika iny iny faritra iny ny amin'ny amerana n'izay resaka vidin'entana izay notazomina tamin'izay fa hoe 700 ariary ny kapoaka ny vary manahoana ny fiainan'ny mponina any amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Andriamatoa Germaine amin'ny fitenenana. Faritra Melaky, faritra lavitra andrina. Faritra Melaky, faritra mijaly sahirana. Araka ny resaka anao teo hoe ny ferana ny vidim-piainana, ny vidin'ny vary. Indramiko kely aloha ny etaetany vahoaka ny Melaka satria mitaraina loatra ny faritra Melaka any. Mijaly ny faritra Melaka ary tena sahirana ny faritra Melaka ary mahatsiaro natao ankilabao manoloana ny faritra rehetra misy eto Madagasikara. Amin'ny lafiny rehetra indrindra zay tsindriko eto amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Zay tsy fandriam-pahalemana zay mitarika zavatra maro tsy takatsy ny eritseritra mihitsy satria manitsy lavoloha ny olona ny Melaka dia 80% mpamboly tantsaha avokoa mpiompy avokoa nefa tsy afaka manao ny fiompiana tsy afaka manao ny fambolena noho n'inona noho ny tsy fandriam-pahalemana ka miresaka anao eto ahoana ny vidim-piainana miakatra ny vidim-piainana satria ny fandriam-pahalemana no antoka iray tokony hatsara hastable ny vidim-piainana io ka io tsy fandriam-pahalemana io izay tena mihopapana amekohatra anao namana Germain 20 kilometatra miala ny chef-lieu de région Abetanatana tifitra variraraka fanakanan-dalana taony dahalo aizainao ry fanjakana ahoana moa tsy ampidangana ny vidim-piainana ny Andriamatoa Germain eto aminareo eto akaiky fanjakana eto Antananarivo aza midangana ny vidim-piainana nareo eto misy lalana misy tomobile afaka mifanerasera mampifandray nareo amin'ny faritra rehetra fa ny faritra Melaka tsisy ifandraisana na amin'ny lalana zay na amin'ny inona ty fitaterana anabakabaka na fitaterana an-dranomasina ao Majunga mainty rano anie ka namana Germain 100 000 ariary ny frais mitondra entana amin'ny sambo zany ianao Andriamatoa Germain ka na ohatran'izao tsemboka ianao ahitany mba misy vola kely ianao ampiasaina fa hitaterana any faritra mainty rano tsemboka ianao mahafantatra an'izany fa mpanao gazety ianao fa tsy ro mandidy mainty rano ange ka 750 000 ariary 100 000 ariary ny frais ka raha miteny ianao hoe ahoana ny vidim-piainanao Melaka tsy lazalainga za fa tena midangana efa tsy azo iainana tsony efa hitady fampihinana ny mponina ny Melaka amin'izao fotoana itenenantsika zao. Mifantoka be kokoa amin'izay ihany le fanontaniana manaraka ao anatin'izay zavatra zay hoe otrinona zany le tena kapokana vary satria raha tsy diso atao anatin'io zavatra io dia isany voaresaka ihany koa hoe tsy ny vidin'ny vary ihany fa hatramin'ny legioma no ny feran'ny fanjakana tao amin'ny faritra Melaka. Ewa misaotra amin'izay fanontaniana zay fanampina ho an'ny namana teo zay nisy tokoa ny fiakarana vidin'ny fiainana tagny aloha indrindra vidim-bary ho anay district n'Antsalova izay tsindriko eto
de anisan'izay manana tanimbary bevata zany atao hoe Bemamba zany nalaka loatra zany mbola tsy hitako fa Bemamba zany avy aty Antsirabe Morondava Makavary agny nefa dia lasa arivo tamin'ny fahavaratra teo kapobary kapoka vary kapoka amin'ny vary arivo ary tadiavina tsy hoe misy eny an-tsena fa tadiavina aiza nahitana hoanina zany vary zany de na raha nisy de misy zay fandraisana andraikitra zay de noferana le vidim-bary nefa ne tsy tokony feranao ny vidim-bary raha tokony ho izy fa manafara anao mpandrarana ireo ahoana reo nitereterenao manafara anao de alefaso de miaina automatika io fa tsy voafehy nefa zay raha zay de lasa voateritery ny mpandrara ny vidy nefa ny entana ankoatra ny vary aza tsy misy grossiste agny fa tsy maintsy manafatra entana avy aty Antananarivo tsisy lalana de tsy maintsy adangan'le mpandrara le vidiny fiainana menaka ne taloha 2 arivo ny litra amizao izy 2 arivo sy 1 aly ahoana efa ratsy ny Jumbo zay faran'izay kely Jumbo taloha ny 50 amizao izy 300 tena miakatra tena ary io vary io foana neny matetika no voagidragidra nefa ankoatran'izay tena miakatra pétrole moa tsisy milo manafo eny arsy misaotra anareo mitondra fanazavana am'izay satria zavatra raha miaina ho an'ny malagasy maro be zany zay zavatra zay satria raha matsiaro tsika ampijery tao anatin'ilay fandarana dinika manokana teto amin'ny fahitalavitra MBS dia ny tany amin'ny faritra Nalanjorofo no niresantsika teto hitatsika ny zavatra nitranga sy ny resaka nataon'zareo zay ihany koa zany ny avy any amin'ny faritra Melaka am'izao fotoana izao ajanontsika eny amin'iny fa raha vao miresaka hoe faritry Melaka de tonga de le resaka solika mavesatra na ny Will Lourdes tonga ao an-tsain'ny maro avy hatrany misy orinasa izay isan'ny nampanantenay ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao fa hokotrokotrohana sy atao zay ampandeha azy mba azahoany ny faritra Melaky tombotsoa madahoalina ny tiako resana ao anatin'izay zavatra zay manahoana zay zavatra zay am'izao fotoana izao efa mandeha ve ilay tetikasa miodina tsara ve ilay orinasa iza no migoka ny tombotsoa ao anatin'izay zavatra natao am'izao fotoana izao tsara fipetsaka loatra le fanotaninao Andriamantoa Germain Will Lourdes ao Melaka miteraka resabe mihitsy ina mahatonga anazy hoe miteraka resabe satria tsara aloha ambarako anao fa amin'io fitandrahana zay atao ao 200 ny tombotsoan'ny Melaka 2% fa ny 98% apetrako le fanotanina fanjakana sy ny madahoaly ve be milanga tsy miroro ewa sa madahoaly sy ny faritsa Melaka ve tsy haiko inona ny fiaraha-miasan'izy tao fa ny zavatra mandeha am'izao Andriamantoa Germain dia diso fanantenana ny faritsa Melaka diso fanantenana satria nahoana mangetaheta ambony rano te hisotro io le rano hita fa ianao tsy afaka misotro zay le atao hoe mangetaheta ambony rano Andriamantoa Germain inona ny antony ho ianao mba nanantena ny faritsa Melaka fa raha exploitena ity be molanga tsy miroro ty de mba hanana lalana Melaka hisokatra Madagasikara i Melaka tsy ho tany lavitra andrena tsoy ny Melaka satria raisiko ohatra kely efa 10 taona nanaovana ny kajikajy rehetrarehetra momba ny fitrandrahana fa nisy hany filohatokana mba hanana mpanantena amin'ny Melaka ary nanao vaindohan-draha raha fa raha lany aho amin'ny fitondrany 2e mandata amin'ny fotoana io amboarako ny lalana mampitohy any Tsiromandidy sy mainty rano fa mijaly loatra i mainty rano hanao poro aho ho sokafako amin'ny Toliara i mainty rano faritra Melaka indrisy mantsy nisy le rahona sendra nandalo kanela teo amin'ny fitondrana tongony koeto ny anarany fa tsy mitondra inona zany filoha Marc Ravalomanana fa am'izao fotoana zao ny faritra Melaka dia diso fanantenana amin'ino efa manomboka mandeha ny fitandrahana Andriamantoa Germain fa le pepilène araka ny vaovao tsy zany mandainga fa araka ny vaovao ohatrany tsy hitodika ao Melaka ny fitandrahana le Will Lourdes fa atao pepilène de ohatrany aty Antananarivo de diso fanantenana amin'ina le Melaka satria raha nieritseritsy ny Melaka raha mba hao aminy no anaovana ny fitandrahana Andriamantoa Germain dia ireo mpandraharaha reo tsy ho mba ho resy latsa aleo mboarina ty lalana ty hanamora ny fitaterana ny produit maka ny Antananarivo
fa inona moa nanao zao Andriamantoa Germain ko hoe misy pipeline ve aty Tananarivo inona anao andaninao volanao investisenao mbo tsy ny lalan'ny tsiro mandidy maintirano efa io lalana io mampikoaikoay ny faritra melaka io no mahatonga ny faritra melaka gisitra indrindra ny faritra 3 eto Madagasikara karaha manontany ianao hoe ahoana tsisy fiovany amin'ny toe-piainan'ny melaka ary mbola mampitondra faisana anazy moralement hoe misy arena hotrandrahy na atao fa io lalana nay maintirano tsy didy io mbola hijanona eo mbola tsisy port international raha voatrandraka ane io Andriamantoa Germain raisiko ohatra kely fa malaza am'izao ohatrany any Dubai mety mba hitovy amin'io ny mponinao melaka raha tsika ty Dubai ty fa misy zavatra vaovao ratsy miely agny fa ataotsika hoe any Qatar mba miaina ohatran'io afaka miaina ohatran'io raha toaka tsonjovy ny fanjakana sy ny mpitrandraka ny tombotsoan'ny melaka fa eto malahelo am'teny aminao Andriamantoa Germain fa ilay 2% mba nandrandray ny melaka ny eritreretiny fa raha mba io 2% io tsy maninona fa mety mbola amboarina lalana tsiro mandidy maintirano asiana poro ao mba hivoatra isy infrastructure moderne mendrika an'izany tany anaovana fitrandrahana zany ao nefa am'izao le 2% mety 2% ko 2% ina manzavatra vitany 2% am'zany mitoy le fanazavanao fa tiako idirana lalina kokoa zay zavatra zay hoe atreto ve zany nareo vahoaka ao maintirano tsy mahafantatra hoe iza ny tena migoka ny akoatran'io 2% nampahafantanareo mbola tsisy zavatra fantatrareo ve tsisy fitondram-panjakana ve manazava aminareo hoe zao ny fandehan'ity zavatra otrandrahana ataonareo ty na ny solom-bavambahoaka na ny olom-boa fidy eo an-toerana na ny olom-boa tendry hitakina fanazavana fa tsisy manome fanazavana afaka mijery ianareo fa afaka miteny izany eo fa misy tia tanindrazanao avy amin'ny faritra melaka afakandro latsaka député tao Mazenga izy fa miteny izy am'izao fotoana zao miteny mitaray momba n'io be milanga tsy miroro fa ino ny zavatra valy eny afakandro atao manao hoe cause côtière izy efa mitady fanazavana omeo fanazavana izahay ho anareo mpitondra eto melaka ho anareo solom-bavambahoaka mitenena ianareo ozy fa rehefa tsy miteny ianareo de ho raisinay toy mpiray tsikombakomba amin'ny olona mihina ny arem-pirenena melaka o fa mangataka eto izahay Andriamantoa Germain omeo an'ny melaka zay ho an'ny melaka aza atao tantely afa-drakoko ny renan'ny melaka fa omeo azy ho azy mendrika manana lalana ohatsy anareo eto Tananarivo anie mendrika anaovana teleférika koa ny an'ny melaka nanina moa raha mbola vola tokony anaovana an'izany Andriamantoa Germain mpanetsetena mialatsiny fa mety misy olo tafitohina am'izay manina moa raha mba amboarana an'io lalana mampitohy ny tsiro mandidy maintirano mba hahafahan'ny melaka misokatra mba hahafahan'ny melaka mampiseho ny opportunité misy ao aminy satria manan-karena loatra melaka na ny ranomasina zany na ny ranomamy zany na ny tanety zany fa sahirana melaka Andriamantoa Germain eny ho resantsika ihany zay zavatra zay fa raha hoe miresaka faritra melaka zay ihany koa mantsy io resaka hoe madahoaly io fa eo ihany koa le resaka Tsingy Bemara isan'ny fidiram-bola ihany koa io zavatra io manahoana ny fizotran'izay zavatra zay ny fitantanana mipaka any anatin'ny vahoaka ve raha hoe fidiram-bola ao anatin'io resaka amin'io io valan-javaboary io ya misaotra am'izay fanontaniana zay Tsingy de Bemara de amin'ny districtny Antsalova matetika izy io de ary tena zava-misy tsisy tombony ho anay Antsalova izy io me amina région melaka azy tsy mahazo za fa anisan'ny mpitondra joueur zao vatako zao de mandeha makeny amin'ny bureau-nzany hoe mba pio zay tanora mba mangataka maillot tsy mahazo faran'izay kely zany tsy mahazo iza no migoka an'io aty Morondava iza migoka an'io fianakavian'zareo aty Antananarivo MNP Madagascar National Park zay no mitantana an'io any raha ataotsika hoe io Tsingy de Bemara io raha tamin'ny fotoana mbola nisy vazaha igny tsy latsaky ny 4 enipolo isan'andro hidinao mitondra vazaha 3 na 4 4 ray nefa droit-ndra vazaha reo ohatrino tsy misy zay nahatonga ny maire tao Bekopaka taloha mba nangataka commune misy an'izy io anao any mahita sarin'ny commune ao zany bureau-ny commune zany nataony hoe ty inona bureau fokotany tsy hay tsony ilazana azy migidragidra io ramose io maire io zay vao nasiana jiro cobra mandeha amin'ny masoandro lazaina fa manimba ny misy impact amin'ny environnemental aiza impact misy eo aiza milliard vola mihodina amin'ny MNP io fa tsy mahazo tombony raisiko farany ambany ho azy zany zahay joueur tsy mahazo na ataotsika hoe vazimba tompony io Tsingy de Bemara io vazimba mbola misy ponina any eo
raha ianao mahita tranondreo olona reo trano tafo bozaka kelikely même na ataontsika hoe tonga zao ny ririnina maninona raha mba manokana financement anao hoe mba mividy bodofotsy avy aty Antananarivo zay 10,000 mahazo ray natao na 3,000 na mora tataka tsy maninona tsy misy de avela eo de zay hoe angatanay zay raha zay ahoana moa raha angaty fagnoaratsika malagasy hoe hazo vanoko lakana hoe tanin'andriny no tsara fa nenay tanin'andriny ndray marokoroko tena marina tena itsongy dehibe maraha io anisany be mpijidika indrindra eto Madagasikara tsy resaka nosy be zany mbola resinay zany mbola misy koa ny ankoatsiny io itsongy dehibe maraha io mbola misy plazy ao 10 point io tsy miteny am'zany fa atao inona nefa zay io aza eo tsisy ka zay mantsy le fantaniko hoe tsisy retour makany am'le fokontany sy ny commune misy ao mihitsy ve zany le fidiram-bola miditra tena tsy misy io ny zavatra mahazo tombony ao de fivoriana ho an'ny régional rehefa misy fivoriam-panjakana de atao any Bekopaky satria bebe ny andamety atao Bekopaky avy Morondava manantona Bekopaky Maintirano manantona Bekopaky de rava le fivoriana tsy hainay akory inona fivoriana atao zay foana zavatra misy hôtely ngeza faran'izay ngeza ao Bekopaky ao anao gaga mahita an'izany nefa tsy misy zavatra azo baka amin'io tsingy dehibe maraha io miarena ao anatiny ao nefa tsy haintsony misy arenany ao misy mercureny ao tsy haintsony matoa arovanao misy antony misy hazo faran'izay sarobidiny ao fa tsy haintsony mboa sa fa tsy ao antena moa tsy mahazo makany vazaha foana mahazo mijery any satria misy droit aloha io petite tsingy no azonao jerena de zao izao tsy haiko hoe na Zagnahary mba magnampy sa manao akory tsisy moa vazaha aleony azy izy vazaha tsisy ohatran'io raha samby tsisy ihany zany hoe nareo gasy zany tsy afaka mitsofoka any anatin'ny afaka mitsofoka anao fa ferana plasy azonao itsofoa satria misy vola be aloha ao miditra ao fa ny vazaha ihany no afaka vazaha ihany afaka miditra ao afaka matory agny afaka ohatrohatran'izay eny ary misaotra anao tondra fanazavana ny am'izay fantaniko manaraka mahakasika an'ilay resaka hoe satria efa nyresaka orinasa any amin'iny faritra iny ihany sika isan'ny fampanantenana izao fitondram-panjakana izao ny hoe anao orinasa manerana ny faritra isaky ny district tsisy district ao adiny ntsony manahoana ny ao amin'ny faritra melaka mba firy reny orinasa nitsangana any anareo zao tsisy district adiny ntsony misy 5 district mandrafitra ny faritra melaka raha miteny kosa ianao hoe to Andriamatoa Germain tsisy district adiny ntsony mialatsiny ao raha itenenao hoe tsy marina zany adino district 5 ao amin'ny faritra melaka hadino ny district 5 ao amin'ny faritra melaka ary ny faritra melaka sy ireo district ao aminy anisan'ireo district adino raha mbola tsy vitanao io lalana mampitoheny Maintirano tsisy didy io apodipodiko eto zany de adinonao i faritra melaka adinonao ireo district 5 mandrafitra ny faritra melaka reo ny mpandraha raha hampiasan'ny volana izy tsy hampiasan'ny volana izy ka zany rotina 2 jours tsy haiko firy kilomètre tsy didy Maintirano zany hampiasan'ny vola hampiditra vola be ny agny izy na ny transport zavatra anaovana infrastructure agny am'zany moa firy andro na ino zavatra mety hitranga amin'igny lalana igny gn'attaque ataon'ny malfaiteur amin'igny lalana igny dahalo sy ny sisa tsy hampiasan'ny volany agny izy satria ino antony insécurité manao ny atao ny lalana ratsy inona ny mahatonga ny insécurité ny lalana ratsy landrarana tsara tsy possible hisy insécurité zany ka raha manontany ianao eto hoe ahoana ny district amin'ny faritra melaka adino zay ny tena izy tsy hoala vaiko fa tonga de teneniko hoe adino ary tsisy foto-drafitrasa agny tsisy orinasa mitsangana agny le agny ara miha maty ka le nanao agny ara zao lasa miregrete manenina kay satria manenina tsisy tombotsoa mihitsiny matahotra mihorohoro am'le insécurité manao ny ataony nagn'olo iasanao agny anao alohan'ny anangana société zany raha ohatra hoe privé tsy maintsy manana état d'expert anao expert ve izy hoe titulerana diplôme ambony izy manana expérience ambony andeha amony tegna agny amin'ny faritra melaka satria agny insécurité manao gn'ataony raha marary tapoka agny zanaky nino fifamoivoizana anabakabaka tsy ho takatry ny be sy ny maro andeha Maintirano tsy didy izy zay vao aty Antananarivo amony tegna agny izy raha misy zavatsy ilany fianakaviana anazy maika aty Antananarivo raha ohatra ianao zao hoe anokatra chaîne télévision agny ve aho de andeha ho an'ny melaka anao ianao mahay fa 750 000 ariary tsy didy Maintirano mbola miampy Antananarivo tsy didy koa tsy ho agny mihitsy ianao Andriamatoa Germain ka raha miteny ianao eto hoe adino voalohany adino ny district 5 ao amin'ny faritra melaka
raha mahita ny serasera mijery ny serasera ny governoranareo amin'iny faritra iny anefa ho anatin'ny tambajotra serasera Facebook ny tena matetika atako miasa lay governoranareo any raha ohatra hoe tsy arak'izay fitantaranao zay zany tiako teneniny raha ny zava-misy raha ohatra ka hoe serasera ataon'ny avy eo anivon'ny governora raha somary tsy ahivy koa ny fahavalon'ny volana Mai taona 2024 ty no nisy an'le hoe tsisy distrika dino amboarina ny fanamboaran-dalana rehetrarehetra ary napetraka mihitsy fa ny governora ny tompona andraikitra ao anatin'le fanamboaran-dalana lalana mirefy 250 km isaky ny district tamin'izay fotoan'izay asa hoe manahoana zay le mahatonga namanontany mba manahoana ny ao amin'ny faritry ny Mela koa satria zay zany lay serasera ataony avy eo anivon'ny fitondram-panjakana ary isan'ny mihetsiketsika mafy mihitsy raha jerena amin'ny tambajotra serasera lay governoranareo any amin'ny faritra iny raha zay resaka zay hoa izy araky ny teneniko tamin'ny voalohany apodipodiko foana zay anao koa teo miteny hoe mbola misy an'izany tsisy an'izany ao aminay ao tsisy fagnamboarana zany mba misy fotoana zany mijery tambazotra tserasera Facebook mba mahita hoe misy gouverneur manao pavé sisa fa ny ao aminay za tsy mahita an'izany asa vita tamin'ny omaly na fakomaly de nitokanana n'androany tsy haiko fa raha hoe hatrizay tsisy ao misy fanampana ya eo fagnampin'izay raha hoe miasa gouverneur na tsy miasa gouverneur raha tourné izy de miasa raha tourné izy de miasa ny agent zotro any aza tokotany-panjakana no trongisina amin'ny diovon'le agent tsy le lalana natao manome ohatra anao ao nomena promesse zay Antsalova tamin'ny fidinana lany izy ary zanakiny Antsalova izy igny kena lany izy tao nandeha tao izy Antsalova tao vahoaka ny tsena anazy hoe omeko fotoana fohy izy nareo fa tanako ty Antsalova ty ataoko fomba fiteniny agny mihitsy hoe tanako ty izy tany niboako fa zao izy antavaratsy raza manko antavaratsy zany ohatrany hoe Betsilo any fa ao anatin'ny Sakalava marobe de zisk'androany amainty rano Antsalova 120 km nefa raha fahavaratra tamin'ny fahavaratra teo roa aly sy ray tsy mifre 120 km amizao izy 4 aly mifre mahitany ataonao adiny 5 adiny 9 eo amy 4 fa tsy sprinter nareo aty io ny vahoaka ndray no terena ny vahoaka zany no terena hoe andao anao lalana mba hisendreo camion andao nareo mpandraraha magnome gazoaly izotsoany azegny ary zaho zao vatako zao anisan'ny mpandraraha hoe nareo izy mpampiasa ny lalana io matetiky olombo fidy agny anareo mpampiasa ny lalana io matetiky ndao nareo mamory vola nareo anaovana gazoaly de avory le vola de magnenty satria na zay miteny eto zany nefa mataotra nenay zany zava-misy terena zany vahoaka ahoana moa lalana tamin'ny 2006 na vitany lalana zay mbola nianatra taty Antananarivo mandeha avion zay makany Antsalovo 7 alina frais-ny avion tamin'izany eramady satria zay maka taratasy avy ampianarana de miaina le frais de hainy Ravalomanana hainy président Ravalomanana tamin'izay fotoana zay fa tena hoe sahira le vahoaka agny sokafa ny lalana igny minibus mandeha baka ty Tsoromandidy ny ray andro tonga any Antsalova tadidiko tsara tamin'ny 2006 zany amizao io lalana io tsisy entretien amizao izy za miteny anao misy tanàna misy tanimbary miala kely ny Antsalova evianao amizay atsoroky zay na ny pilôna ny zareo réseau ny efa nampiakarindreo ambony tendrombohitra ny Atsoroky zay satria raha vao ataonao Antsalova igny fa varatra tsy afaka mandeha amy tanàna le tobile de tsy maintsy ambony tendrombohitra aty nafindra eny nefa lalana tsy avy 3 km miala ny Antsalova zany ny pont namboarin Ravalomanana eo de eo le tanimbary de tsy vita ziskitsika ty miteny zany izany hoe miasa izy manao tourné zay aloha de hitako miasa izy manao tourné fa le hoe hitanay maso zavatra vita tsy misy zako miteny zany tsy misy fa izahay agny tsy masaky miteny satria tsisy fanjakana iaro zahay baketo zao fa tsara haigny raha azo anay mbola mifandraiky am'izay ihany volana Mai taona 2024 tonga tany atoerana ny filohan'ny repoblika tamin'io daty io tany Melaka io ary nampanantena fanamboatra EPP CG lycée ho an'ny faritra Melaka mahita sary miparitaka any anatin'ny tambajotra serasera any EPP anamora feno be tsy haiko tsony angamba ny tenenana azy sy ilazana azy nganareo tsy mba nahazo an'izany EPP manara-penitra zay satria raha zavatra teneniny serasera ny fitondram-panjakana de tena tsy mbola nisy navita école
sy fotodrafitrasa ohatran'izao fitondram-panjakana zao manerana ny Madagasikara tao anatiny vela imelaka. Mbola mipody am'le teniko foana zao Germain, mbola mipody am'le resako aminao teo foana zaho. Lavitra andrina ho melaka anie tokony tsy haiko gn'antony nanaovana anazy agnatin'ny 23 région, tsy tokony atao agnatin'ny 23 région melaka raha ny tena izy satria lavitra andrina loatra, tsy vaken'olo loha loatra. Karaha miteny na hoe EPP manara-penitra, foto-dafitrasa manara-penitra, tsy misy an'izany gn'amelaka. Nisy teo tamin'ny Facebook zay, nisy mpampianatra nipublie anazy le haratsiny le tany le établissement inaran'le EPP satria midaboka tamin'ny tany mihitsy le ankizy mantsy ny fa tamin'izay fotoana zay nanenina tongotra matanana le olo nipublie anazy, nanenina tongotra matanana, tena nanenitra tongotra matanana, nanenina za mitenenao manenina zany tena nanenina satria nahoana tonga ny hery famoretana, tonga ny menasy sy ny sisa tsy tokony publienao à gauche à droite. Nefa isaorana an'igny manam-pahaizana anao n'ity Facebook ty fa mba ahafahan'le madinika agny mba mitaray indraiky agnatin'ny 100 agnatin'ny 100 andro izy, indraiky mety possible indraiky izy manana méga koa noho nino koa noho fa le fahasahiranana fa le zavatra hita maso ohatran'regny am'le fotoana ohatran'igny avy le malaza be boko le terme oeraoera tsy mety mandeha. Amboarina zany ataon'izao zany raikitra voatera-kovitra afaka 2 andro 3 andro herinandro rehefa manitsinitsy le zavatra de fa ifotsiny na inona zany ataotsika eto, na inona ny tokony atao. Misy filoha zay mamiko izy tiako le slogan koa mahafinaritra, amboariny lalana ozy raha tia mpandrosoan'ny melaka amboary io lalana io zay ihany zay fotsiny de vita satria miteny ianao hoe tsiro mandidy ina man mampalaza ny tsiro mandidy le matao zay faharoa am'resaka fivarotan'omby, tsenan'omby anisan'ny ngeza indrindra eto Madagasikara. Avy aiza moa io omby mampalaza ny tsiro mandidy io? Raha mba manao sondage kely ianao avy amin'ny faritra melaka fa eritrereto kosa Andriamanitra Germain, 700 kilometra mandroaka omby mandeha tongotra ny mpandroaka omby ny melaka, nino izy ty, ny mpandraharaha amin'ny resaka omby mandry niranantsy mety hisy perte satria zany 700 kilometra zany tsy raha hoe roasinao kalalahana amin'ny ina fa roasinao mitahotra vao mba mazava ny andro de devebesina le omby mandeha mafy mba hialana am'le fanafian-dahalo sy fanasakasakana nataon'ny dahalo. 700 kilometra mandeha tongotra, mety misy am'izay 700 kilometra zay misy ny maty am'ireo omby reo. Perte ho aniza ho an'ny mpandraharaha. Le mpandraharaha ho melaka manana vola, le mpisehatra am'resaka omby manana vola itondrasana ny ombiny agnatin'ny camion. Fa tsisy olona manana camion hampiditsany tomobile andeha mainty rano zany na angalaka omby mainty rano zany noho ny haratsy ny lalana. Fa na inona resaka atao eto melaka ty ary à gauche à droite. Omeo an'ny melaka zay ny melaka de inona lian'ny melaka omena anazy? Amboary ny lalana mampitohy ny tsy didy mainty rano. Zay fotsiny. 700 kilometatra moa izy io raha tsy diso 700 kilometatra. Eny aly mbola mifandraiky amin'izay hatrany amin'izay resaka hoe lalana sy ny zava-misy any an-toeran'izay fa eo amin'le resaka insécurité no tiako resana satria efa voaresakitsika tato foana mantsy zay zavatra zay. Raha tsy diso tamin'ny fahadimin'ny volana May no nahazo vaovao fa miverina ao anatin'ilay resaka dina be ny ao anatin'ny faritra melaka am'izao fotoana zao mba manahoana ny fampiarana an'ilay izy satria raha tsy diso ny dina dia fanomezana ndraikitra ifotony ho an'le fokon'olona eny an-toerana. Ya misaotra anao am'izay fanontaniana zay. Tsy misy raha mandeha raha tsy milamina le olo, ary na tantsaha na mpamboly na mpiompy io ny tena zavatra tadiaviny io. Izy tsy mila tômôbily fa izy mila mamboly, afaka miasa. De mangataka zahay iverenany dinany melaka tsimpoly, ino ma ny antony? Fampitokisana ane tsy misy fampitokisana amin'ny fandriam-pahalemana, ny responsable ny fandriam-pahalemana sy le vahoaka. De vao mahatsiaro tena le vahoaka andao tsika vatantsika mihitsy miamby gnaintsika fa latsika roembenan'olo reo miara-mila lefagnany tsy amby vahoaka fa iamby fanjakana. Io miara-mila lefagna
rehefa misy manam-pahefana tonga ampivory fa reraka gn'ain'olo de na zavatra atao alefa regny miaramila regny manidina bazary idina doka idina tragno tetezina isan-tragno avoaka tao handia hivory hagnenty ireo zay solotegna-panjakana mampagnofinofy vahoaka agny mba fivoriana nisy taiza moa tany nisy an'izany teto miaramila no avoaka miaramila amoaka olona handia ampivory tsinotsino entinao eo amin'io tsy aiza raha baka Antananarivo entinao makagny tsisy raha azon'olo fa nisy fotoanany tena fa nisy fotoanany mihidy bazary matetika moa zay foana fa nisy fotoanany zany mihidy le bazary de tonga le mpivarotra traka teo mivavady mera teo misy mpivarotra traka eo amin'ny 700 teo mera zay izy tsy nalafo zavatra hoaninay fa meo vary zay hoaninay manao an'io mera fa hoana moa vahoaka terenao ivory hainy ane io hainy io fa hoana izy terenao ivory amin'ny alalan'ny force vango basy karavasy makoba idina doka ahoana doka idinao forcenao doka andeha idinao ariky andeha ivory agnenty anao ono efa matetika ve zay zavatra io isaky misy olo tena mpanjakana tonga any de maniraka tafika ohatran'izany foana hoe mivoanareo fa tsy maintsy miatrika le fivoriana efa matetika ve zay zavatra io ny fivoriana misy ao Antsalova misy olo tegna mpanjakana baka te Antananarivo ma tsy misy tonga tamy PM tamy fotoanany tamy faraparany taona teo tena mety tomagny izy agnaty fony agny satria le ahoana moa PM tonga zany de tsisy vahoaka mba mahita anazy tonga de natao fivoriana tao amy résidence districtny Antsalova zany huis clos izy zareo na solotegnan'ny mpandraharaha na soja be tsy misy fa reo OMC miaraka amy PM tonga ao de nisy ray aman-dreny terem-panahy mihitsiny tena nasika nanoratra banderole izy voaka gazety tatena igny tamy gazetiko iny ary mbola agny arsivan'izany hoe vonjeo zao izy PM fa matin'ny kolokolo sy asan-dahalo tereny zay polisy zay mihitsy io ray aman-dreny io maka io pancarte io ao fa tsy nety hoe esory io fa tsy nety nefa nivoaka PM nahitan'igny ahoana ty io zava-misy tsisy andrina aminay aty tsisy ray aman-dreny aminay aty fa le fanjakana ao an-toerana rehefa baka amy tany zay ombany agny izy mba olom-bo fidy tsy olom-bo tendry baka amy tany zay nalehany agny anao tatitsy izy na olo tatitsy olo ijanjy azy aza fa tsy mahefa de mandeha le pression hery fa tsy saky avoaka zany saky teneny zany na manao Facebook zany ane navatako zao aza teo fa tsy nahazo nanao Facebook satria betibety manao selfie zavatra misy na rano mivory eo akaikin'ny trampokon'olo na lako sary fa voateny zao za tsy manompa olona fomba mitaraina tanako ane io ary zao tsy ho afaka aia nefa de zay zavatra zay za tsy mahazo miteny ny zava-misy ray aman-dreny ao aza mahita anay lasa ty io hoe ao nareo tsy teniteny angahoagna ajanona mekenjy dikan'izany fa leo mekenjy tena fa tsy hita zay anao ka io tena misy efa tonga amy fivoriana fa tiako antanina hoe fa talohan'izay zavatra zay talohan'ny niverenanareo tam'le resaka dina be io nanahoana ny fiainana natao anatin'le resaka tsy fandriam-pahalemana de manahoana zany izy am'izao satria hoe niverina ao anatin'ilay dina ny resaka fitantanana tsy fandriam-pahalemana le resaka dina Andriamatao Germain na de eo io dina io raha mahafantatra am'izao fa ny dahalo efa bien équipé ka na de eo zany le dina misy anjarany raiky tsy ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana ny OMC eo amy tanàna tokony hitsangana izy satria eo ny rôle ny vahoaka ny fokon'olona fa manana ny rôle ny maventy ihany koa fitondram-panjakana fa ny fitondram-panjakana mihitsiny fa tsy atokisan'le vahoaka ka raha manontany ianao hoe na de eo ary io dina io Andriamatao Germain mbola mirongatsy ny tsy fandriam-pahalemana am'izao amy faritra Melaka raisiko ao zay betanatanana zany 20 kilomètres de plus miala ny chef-lieu de région Maintirano fanafihana ny tambasy ataony dahalo mitifitra katikaty na mpandraharaha anankiray fa isaoranan'Andriamanitra moa mety tsisy ainana foy fa raha ny resaka insécurité any faritra Melaka no tena agnontaniana hoe ahoana manoloana na de teo igny dina igny satria
tsy plein pouvoir loatra ny vahoaka zay ny antony nahatonga anazy hoe nanina moa izy teo nandeha tam'le période ndray foara regny nandeha tsara ne de aveo ny foanana izy tamin'igny nandeha ne tena natanjaka tokoa ary tena nandrivony vato ny vahoaka fa am'izao napetraka ohatrany hoe dina sarintsariny nanao zao nanao ty tanindrazana be zany Andriamato Germain ihady amin'olo manana kalakinikôvy ianao am'le saboa kely na famaky kely ampelatagnanao na lefona kely fa tena zany mihitsy no etin'olo any mana efa matanjaka ny malaso kalaky afaka jerenao amin'ny tambazota tseratsera ao zay fa mipublien'olo tsy afaka hiady am'zany ianao Andriamato Germain karaha manontany ianao hoe ahoana tsy fandriam-pahalemana mbola mirongatsy ny asan-dahala aoka aleo ny marina ny tenenina mba ho reny tompona andraiky tsy afahany mandray andraiky fa raha imelaka manokana ao omeo lalana melaka omeo fandriam-pahalemana melaka fa tsy mena mitaha mifaritsa 3 melaka zay fotsiny omeo lalana izy omeo fandriam-pahalemana izy ampeo tosika ny tantsaha madinika tsy mila faritsa melaka oui ilaina zany ilaina ny école fianaran'ny mpianatra fanatsarana fa le olana ane Andriamato Germain tsy le zavatra important amin'ny vahoaka agneritseretinao hatao fa le zavatra mety am'le eritseretinao nefa tsy mamaly le filan'ny vahoaka anao zao ataonao ahoana raha manahaky anay baka agny amin'ny faritra aloha ohatra miresaka atsika fa tsy hoe manakora na mandrabirabolona sarotsy aminay baka agny amin'ny faritra ohatra am'le fahasahiranana missionnaire raha sandrateaka raha sendra mba mandeha ty Tananarivo iaraka taingana périphérique na zay raha mety ekenzika misy an'ity moa ty Tananarivo aty nefa lalana anay ery agnatin'ny firandro ho avy mondra fotaka le polisy miaramila eto Tananarivo gendarme maro zany inona moa tokony mpangarom-paosy ve nagnino tsy alefa aminay agny miaramila regny eo nagnino tsy alefa agny gendarme eo isaky ny 40 kilomètre asina kana gendarme kely asina miaramila manao recruter le miaramila zazavao regny recruter regny de apetsaha en place ohatran'io fa nagnino izy atao avangongonao Tananarivo eto ino raha misy ino eto misy problème Tananarivo eto tsisy problème eto fagnamboarana lalana taty na amboary raha anao foana niny teny le resaka anao ny apodinay aminao tsy ho hisy district adino nagnino zahay adino ary fa maromaro gn'anareo Tananarivo eto zay maromaro le zavatra hitanay eto zay building raha io vola lany amin'ny périphérique eo raha ngaty tsy lany amboarana lalany melaka mamara-parandraisaka tsika satria miazakazaka be ny fotoanantsika ny fantaniko faraparany tonga de mahitsy be hoe fampanantenana zay natao tao anatin'ny fampelezan-kevitra ny hoe tsy miandry fotoana hely zany fa ny fotoana itongavako eo amin'ny fitondrana ny sisandrasana de mandroso Madagasikara ho sangany aty Afrika rehefa nandeha telo taona taty aorina tao anatin'ilay fitantanana ny foron'ny repoblika am'izao fotoana de nanambarandray fa mila manday efatra fa tsy vita ao anatin'ny 2 andro na 3 andro ny fampandrosoana ny firenena apetrako ny fantaniana zany hoe raha izao zava-misy amitsika iainantsika zao no itoy ao anatina fimpitoana izay nangatahany io indray hoe ampitomboina ao anatina manday efatra na manday 3 ny tena ahoana no avy ny Madagasikara mety mbola manantena zavatra ve ianareo fantaniana tonga de mahitsy be raha mbola miampy zao aoka zay ampy zay apodiko farany ampy zay ifampihinana eto farany ivadika vampira ifampihinana satria fa tsy hitantsony zavatra mety hoe agny aminay zao ohatra miresaka omby mety ho lany le omby de ifampihinana fa tsisy zavatra hohanina tsony de raha niteny ianao teo hoe vao tonga amin'ny fitondrana hoe naheno an'izay ka faly misofina ny ranga mihitsy vao tonga amin'ny fitondrana de tsy miandela tsony fa ianao mitondra zany efa tokony hiomana fa zay tsara fiomanana hoy ny taolo tsy tapohin'ny loza marobe boko nagnarina anazy Monsieur Germain tsy ampy igny fa inona covid zay tsara fiomanana tsy tapohin'ny loza fa amaranako fitenenako eto raha mbola miampy zao ifampihinana eto tsika malagasy ifampihinana zahay melaka satria tsisy raha hoaninay koa
raha igny ary 5 taona lasa igny lasa arivo ka poboary araka ny tenenin raha lahy teo mety ho ambonimboniny zay ay ahitana vola hoanina amizay de homenao tsigny ve raha hirongatsy any asan-dahaly manoko hafa mo anao manoko hafa anao arovony vahoaka tantsaham-pamboly arovony piompiomby ny piopy akoho sy ny sisa foana automatika an'io asan-dahaly io amboary ny lalana zay fotsiny foana io fa tsy possible hoe ny dahalo aminay agny hanorenanao téléphérique ka hanoleranao building tsy haiko ino aby autoroute tsy haiko fa maro boko izy io Germain fa maro misy zavatra zay mba ny capturen'olona zay Facebook de vazaha raiky zay koa niteny anazy ao amin'ny site agny amin'ny agny andafy agny na mba sendra nandalo masoko tamin'ny Tambazotra fa maro loatra raha zavatra koa maro zany nanao tompony fa tsy matadidy anazy zany ary le zatra amin'ny resaka io zany Germain zay itiavako ny Flora Valmanana zay teneniny de presque tanterahiny ary tsy raha Valmanana zany ny Flora Valmanana tsy manao tsy miteny zavatra tsy important malagasy tombontsoa imbonana ny zavatra amboarina lalana zany izy tsy mampiasa lalana teto fa raha amaranako ny fitenenako fa mbola iresako igny raha lahy me anazy ampy zay fotoana zao itsanganatsika zanaky ny melaka faritra melaka manoloana ny Tsinjazolena mahazo antsika manan-karena loatra atsika ary afaka miavoteny amin'io arenatsika io fa aza magneko tapenam-bavatsony iny ary zay ny namatsika ato ampy zay fa ho anao kosa manahoana raha ohatra hoe zao zavatra zao no mitoy ao anatin'ny 5 taona manaraka ya tonga de resaka amin'ny tokantrano aloha zany raha miteraka ray zao 5 taona zay mivady na mikarakara zanaky ny azy tsy vita loatsika fa tsy teraka koa nambarako ohatran'izay tsika miteny zao raha mbola miampy zao mety ho adino tena ho adino mihitsy hoe misy nga zany farsy melaky zany tena ho adino fa izahay mivoaka ty no miteny hoe misy farsy melaky zay fampanantenana natao izy moa 3 ka zahay moa tsy haiko fahafiry fa tokony natao 3 efa levely rano amizay mba samy tafiditra le région fa mety zay angamba kanefa raha filoha teo aloha zay le mato marika lavalo ignazy tsisy vely rano zany mandeha izy mitety faritsy ary tsisy filoham-pirenena nahitany district anay zany raha tsy marika Valmanana raiky foana tsy nisy tamin'izay zaho mbola atao mpianatra tao amin'ny CG teo nahita maintsomaintson'le toerana izy teo amin'ny terrain boly district de izy misombo izy ny aty fa asiko amby vavy Bernono arô ty zay piompompo de asiako andregny afanareo migoga ny tsirondrono zay avao aloha miteny rehefa avy eo ataoko ny lalana de nivita iny lalana tsisy fanamboara hitokamonina tanteraka zahay satria zay fampanantenana nisy tao anatin'ny vely rano zay nomena inona moa agnamboarana hôpitaly manara-penitra agnatin'ny district agny misy laboratoire scanner nefa hôpitaly aroa aza tsisy dokotera hôpitaly Panjakana ihany hôpitaly Panjakana tsisy dokotera nefa hôpitaly manara-penitra bloc opératoire izy efa nazona tatitra hoe vita afaka makagny reo mijery anazy fondation ndraiky rindrina no misy ao fa hoana ry no ataonao rehefa avy eo de atao de arodana raha volana nanaovana an'io nametrahanao lalana nanaovanao ny anankiray hôpitaly manara-penitra vazaha iasa agny ao tsy tsisy dokotera tsisy olo afaka miasa agny zany ane voatendra ny chef district nay amizao mbola tsy tonga azy tsika miteny zao mamay ny agny mamay agny chef de service zany apetrakinao agny na fampianara aza malay ho agny melaky mangalaky zay piasa Panjakana mangalaky numéro matricule izy tonga de après izy miakatra Antananarivo mila couloir dikan'izay raha mbola mitoy zao defa tsy haiko tsony eny ary tapitra ny fotoanatsika isaorana ianareo mirahalahy mitondra an'izay fanazavana momba ny fiainan'ny mponany amin'ny faritra melaka sy ny mponina ao Antsalova izay isaorana ihany koa ianao mpijery nanaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika azadino fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo azadino ihany koa fa mandeha ao amin'ny alalan'ny tambazotra serasera Facebook sy ny YouTube ity fandarantsika ity mankasitraka ny teknisianina mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka veloma tompoko